ahafahantsika mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy haiko hoe efa nisaotra ny zanvy ianao androany, misaotra Jesosy fa velona ho anao androany a. Dia mbola amin'ity androany ity indray dia efa hoe ianao no antony havelomako a. Tsy izaho intsony no velona, fahasoavana zany. Tsy aki zany hoe pastera maly dia nanao délivrance maly dia mivoaka le devoly dia androany efa aki le izy. Satria navita an'izay amaly non. Tsy aki le izy. Fa avozin'Andriamanitra isan'andro ny famondram-pony a. Dia famondram-pony dia omeny antsika izay androany dia aza atao maivana. Fa tena raisy zava-dehibe hoe Jesosy a, ianao ndraika no entiko androany. Dia amin'izay tsy mifamaly amin'olona na eny ambony tômôbilina na iza na iza. Alleluia! Tsara Jesosy, vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao izay a, ny amin'ny fahatsaranao. Satria ny fiainanay dia tena hoe miaina ao anatin'izany fahatsaranao zany. Miainao ny fahatsarana rehetra fa izay androany Jesosy mbola tena hoe tsy misy tsara indrindra mihoatra anao. Ary efa ataonao vonona ho anay isan'andro zany a. Araka ny tenenay teo hoe mitondra ny anaranao ny tsara indrindra ho anay. Dia aoka tena hoe voninahitry ny anaranao fa tsy sanatria tenenandratra ny anaranao. Dia ankehitriny Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Taritinao amin'izany fahamarinana izany izahay a. Dia ampianaro izahay a. Hiaina mandrakariva izany fahamarinana ao aminao zany. Fanahy masonao, anao ny fotoana, raiso anao ny sehatra. Tena hoe na ny foninay na ny sainay, ny aminay ray manontolo andray avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta. Amen. Dia tsika hijery tenin'Andriamanitra, ay tsika tsy hinjery. Fa jerevantsika foana izy na efa tsy hinjery aza. Efesiana toko fahaenina, vao miteny an'izany azao dia efa hoe anona zao zany teneniny lery zany. Satria tsika ao anaty ady izao. Tsy mahatsiaro an'izany ve tsika amin'izao fotoana izao hoe tena hoe ao anaty ady tsika amin'izao. Ady ara-panahy. Dia hoe ao anatin'ny ady ara-panahy dia inona zavatra ilaitsika? Ao anatin'ny ady tsika araka teneniko teo hoe manoloana ny zava-misy ankehitriny. Dia ho antsika kristianina moa dia mifehy foana ao anatin'ny hoe ara-panahy ny ady. Na inona zavatra mety miseho. Na iza manao ratsy. Dia amintsika dia hoe misy tontolo ara-panahy tsy normal. Dia inona ny fiadiana nomen'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Raha hiady amin'ny ady ara-panahy tsika, dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Efesiana toko fahaenina andininy fahafolo manomboka vakiantsika. Farany, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe farany, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafy ny rariny ho fiarovan'ny tratra janoko eo aloha. Ny fiadiana nomen'Andriamanitra antsika dia io teneniny hoe tafio avokoa ny fiadiana rehetra ozy izy dia manonona fiadiana izy hoe siky ny fahamarinana ny valahanareo. Za tsy manohatra izay zavatra zahay ary moa no nikarakara an'ilay izy hoe nanao délivrance. Fa ampy ve ny délivrance? Hoentina miady amin'ilay zavatra misy ankehitriny. Ampy ve ny fandroahana devoly? Tena misaotra an'Andriamanitra manana mpitondra tsika. Na fohy ny mahampitondra anazy
tsy sanatria manao doka ho an'ny mpitondra fa amiko asan'Andriamanitra no nataon'ny mpitondra, nataon'ny président teo satria mpiasan'Andriamanitra izy teo amin'iny fotoana iny. Ny asa fanjoahana devoly dia tsy asan'ny fitondrana fa Andriamanitra no nametraka tao anatiny hoe mila roahana ny devoly fa fahavalo io mahatonga an'izao zavatra izao. Dia te hizara te hisintona kely ny saintsika tsy sanatria mbola ho idirako moa zay rehefa avy eo hoe